fikolokoloana ny fitondrana tsara tatana sy ny fanajana solombelona misidra fitratrana eto Madagasikara tokoa no anaran'ilay dedikasy izay fanatongana tamin'ny 2010 sy 2011 raha dingana voalohany dedikasy izany fa amin'izao fotoana izao sy hatrany dingana faharoa fanatongana izay dedikasy izay sy raha antoka amin'ny ambasady tanika eto Madagasikara. Inona moa tena zavatra atao anatin'izay fampiroboroboana fitondrana tsara tatana sy ny fanajana solombelona izay dia manana fitaovana iray antsoina hoe fitsipika ife filaminana sy ny solombelona zany izay fitsipika ife tsy ireo orinasa trandraka fotsiny na orinasa lehibe trandraka fotsiny fa natao ihany koa ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny isan'ny singa anaty fiarahamonina mazava ho azy zany ny mpitondra ny fotony io na mpitondra iny amin'ny fonta ankapobeny zany ankoatran'izay kasika ity fitsipika izay izany izay koa ireo sotena ny kompania lehibe izay mitrandraka eto Madagasikara zany io koa ireo fiarahamonim-pirenena izay miasa sy misehatra resaka izay manajana solombelona sy miasa izay resaka fitandrana izay koa ankoatran'ireo dia misy ihany koa ny mpitandro ny filaminana fampanjakana dia ny gendarmerie nasionala ary ny politika zany ny ankapobeny fa hitao ihany koa ireo atao hoe sécurité privée na hoe mpitandro filaminana sy tsy miankina ihany. Amin'ity dingana faharoa ity dia misy faritra efatra mikasika dedikasy ity dia ny faritra Anosy zany izay tsika eto Ampifony zany hatrany faritra Anosy dia miasa ny faritra Ambatondrolo sy Atsinanana ary Menaka dedikasy.